voalohany indrindra moa mijoro eto ny tenako. Tsy sanatrian'izay ka hoe atao hoe candidat député tsy lany dia zay mampalahelo anazy na hoe resaka politika. Fa ny tenako moa dia hoe iamira ny ahafantarany ataoko hoe raha Madagasikara ny tenako. Ny joroako dia mahazanaky ny ty district amin'ny Betroka ty ny tenako satria eto ny tanàna na dia misy raha nolo teny hoe karana Vaniendy izy iny fa latsaka teto ny tavony eto angamba no ilevenana afaka mijoro amin'ny mahazay zanaky Betroka anazy zay ny tenako na dia misy ny fanaratsiana. Manaitra nareo mpitondra fanjakana ao ambony ao, manaitra ny Andriamatoa filoham-pirenena, manaitra ny Andriamatoa lehibe ny gouvernemanta. Indrindrandrindra moa zany tena tiako mihitsy misitona any Andriamatoa lehibe ny gouvernemanta mba hitodika kaikaiky aty Betroka amin'ny fanalana baraka ny fitondrasany Andriamatoa Solombavam-bahoaka député Nicolas. Fampihorohoroana aty Betroka satria ny anaran'izany premier ministre zany hatrany no entina mampihorohoro an'ity tanàna Betroka ty. Vao misy olo tsy mitovy hevitra aminy raha mpiasa-panjakana moa izy dia alefa sans portefeuille. Maromaro angamba fa lasa sans portefeuille teto raha tsy tenja tao anatin'ny herintaona fotsiny angamba. Ny anarany Andriamatoa premier ministre ny ampiasaina ndesina nataterahana an'izany fampihorohorona lehibe zany. Zay tsy mitovy hevitra araka ny voalazandreo ray aman-dreny teo aloha reo dia alefa affectation mpiasa-panjakana. Ny anarany Andriamatoa premier ministre no entiny ano anatanterahana an'izany fa hoe tanakavanany Andriamatoa premier ministre hono zany Solombavam-bahoaka mpampihorohoro eto Betroka zany. Ka dia manaitra za satria raha ny fahafantarako azy angamba mba pahafatapatatra kely an'ireo oloreo ihany ny tenako tsy olo-mpanao an'izany reny olona reny fa fandotoana ny anaran'ireo fotsiny nataony Solombavam-bahoaka hoentina irehareha aty Betroka aty. Torak'izay ihany koa raha misy ny mpandraha raha na olo sivily tsotra ka tsy manaiky ho baikony, tsy manaiky misolelaka aminy na hoe aratsiny reo mpiaradia amin'ireo tsotra zao fotsiny dia efa alefa ny fitoriana hoe manala baraka azy hony sady mifofo ny ainy. Efa maromaro reo olona gadraina amin'izany fitoriana raha izany. Tsy mahay formule na fitoriana manko izy raha tsy izay foana hoe manala baraka sy mifofo ny ainy. Mampalahelo ny zava-misy eto Betroka amin'izao fotoana zao, zay mahatonga ny tenako hoe nidina aty manao fanairana aminareo fitondram-panjakana miaraka amin'reto vahoaka reto. Raha ilaina ny fidinanay an-dalambe dia tonga zay hidina an-dalambe. Fa noho ny fanohananay an'izao fanjakana mijoro zao, ny fiarahanay dia amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena satria reto olo marobe reto dia olony Irmara avokoa reto. Tsisy olo hafa reto fa olony Irmara avokoa reto fa tsisy olona mpanotra ato. Nefa mampalahelo any Antananarivo ny Solombavam-bahoaka anay Randrianasolo Jean Nicolas mitatatata amin'ny radio amin'ny télé hoe mpanohana fitondrana. Tsy lany teo ny Andriamatoa Andry Rajoelina raha tsy izy nampandany anazy. Aty Betroka izy amin'ny radiony 100.2 FM fanaratsiana fitondrana hatrany no ataony. Ary fanontononana fanenjehana olona fanalana baraka olona ao anatin'izany radio 100.2 FM zany. Ka eto koa tiako ny misitona ny sain'Andriamatoa PDG ny groupe TV Plus sy Radio Plus Andriamatoa sénateur ianao raha teo moa zany mpiandraikitra anay aty amin'ny faritra atsimo mba miangavy anao Andriamatoa le sénateur monsieur le PDG mba jereo akaiky any ny olona ampiasa ny antenne 100.2 plus fa tena mampalahelo hoe ampiasaina fampihorohorona zany radio zany aty Betroka aty nefa misy lalàna mifehy io radio io. Za dia anisany mpanaraka ny Radio Plus sy ny TV Plus ary mpiara-miasa raha teo moa ny tenako zany satria matetika miakatra ao amin'ny plateau fa mbola tsy manao tsy manao ohatran'io fomba fiasany aty Betroka io ngamba fahafantarako an'izany groupe TV Plus zany.
fa ny ampiasan'ny olona ny antenne ty Betroka ty, ny ampiasan'ny Nicolas Jean Patrick an'izany ty Betroka, Jean Nicolas an'izany ty Betroka ty, de tena fampihorohorona vahoaka, fanalana baraka olona, fanaratsiana fitondrana. Nefa anao Andriamatoa PDG de mpiara miasa akaiky amin'ny fitondrana ary tena mpanohana mavitrika fitondrana ka de misintona ny fomba fijerinao za mba asio contrôle kely ny radio ty Betroka, manana enregistrement anjany zay raha ohatra ka ilainao afaka ameko anao monsieur le PDG, fa tena fanalana baraka fotsiny an'io groupinao io ny ataony député Nicolas ty Betroka ty. Ka de misintona sainareo fitondrana za Betroka zany te handroso liam-pandrosoana fa tsy andrinay raha ny anamboarana an'ity RN 13 nay ty, efa tsy andrinay ny anamboarana an'ity RN 13 nay ty ka sanatrian'izay ny adalana ataony Andriamatoa député ny handeha hataoko hoe mety tsy hatateraka an'izany na piato an'izany projet lehibe zany mba mangataka re zahay amin'ny anaran'reto vahoaka amin'ny Betroka reto, todio manokana Andriamatoa filoha vahoaka amin'ny Betroka fa tianao ny vahoaka amin'ny Betroka fa tsy manaraka ny hadalany io solombavam-bahoaka io, ary mangataka zay mba nokafana fanadihadina manokana mikasika an'io solombavam-bahoaka fa volany sy ady nandritra 5 taona tsy hainay aiza ny tany nandehanany, mba asina fanadihadina manokana mikasika an'io fa miamiemotra hatrany Betroka, ary ataoko angamba fahitany Andriamatoa filoha zany tamin'ny fandalovanao teto tamin'ny taona lasa iny hoe ohatrany ny ahoana moa zany district amin'ny Betroka zany, mety fa ny farafarany any angamba izy raha amin'ny district misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao, ka mba mangataka zay satria vola meny fitondram-panjakana lasa tsy fantatra anay hoe mandeha makaiza le vola fa Betroka miamiemotra hatrany, ka de manaitra ny sainareo ao amin'ny fitondrana, manaitra anao ny tenako Andriamatoa filoha amin'izao zavatra miseho eto Betroka zao, ataonay am-pilaminana ny hetsika hatramin'izao fa zahay aloha de tsy manaiky an'izao fampihorohorona atao amin'izao namanay zao sy ny olona mpanohana fitondrana eto Betroka, fa raha ilaina zany hirotsaka an-dalambe zay atoato raha ohatra ka mbola tsy mahataitra anareo any ambony any zao hetsika ataonay eto Betroka androany zao. Makasitraka indrindra tompoko ary manatena ny famalinareo ny antson'reto vahoaka amin'ny Betroka reto, saotra tompoko. Tomboko lasy tomboko vavy tonga soa ato anatin'ny fandarana tsikafonytsika amin'izao fotoana izao a, miaraba antsika mpijery rehetra mpanaraka ny fandarana, miaraba ihany koa ny vahiny izay nanaiky ho asain'ny fandarana tsikafona dia tsy iza kory fa ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny district ny Betroka. Miarabanao tompoko. Miarabanao Andriamatoa Mamitina, miarahaba koa ny teknisiana, miarahaba ny olona izay manaraka ny fandaranao ty manerana ny tontolo izao manerana ny nosy, sy lasan-daza amin'izany ny ponao amintsika ny Betroka. Voalohany angamba Andriamatoa solombavam-bahoaka, elaela moa zay tsy niona antsika zay isan'ny atao hoe miazakazaka ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny, te metraka fanontaniana hoe mandroso ve ty firenentsika ty raha fahitana solombavam-bahoaka azy, ianao solombavam-bahoaka tsy miankina atao hoe miaradia amin'izao fitondrana zao. Voalohany aloha misaotra betsaka anao no manao metraka zay fotanina zay, io moa ko arakaraky ny toerana zay misy anao zany ahafahanao zany mandrefy an'izay hoe mandroso fe firenentsika ty sy mandroso firenentsika ty. Sarotra aminazy zany izy nao no hijery agny agnatin'ny faritra 12 satria sika zao faritra 12 fotoana zao, fa ny faritra misy andraiky aloha zany ataoko hoe misy any mandroso agnatin'ny district zay agnatin'ny faritra, fa sahala Betroka zany izy nao mbola efa manakekikeky zany hoe handroso ny foto-drafitrasa sy ny zavatra izany vahoaka any amin'ny fotony zany, ka raha handrefy an'izay zany ao ankapobeny zany sarotra aminahy mala zay questionnao zay, fa ny hitako fotsiny zany de hoe efa manao ezaka ny fitondram-panjakana zay mijery an'izay hoe amin'ny lafiny resaka ilain'olo any amin'ny fotony zay zany hitako hoe andrefesako azy na de hoe mbola misy any indrikely sy mpandrafitra satria manao zavatra moa tsy mora izy io, de sarotra amin'ny tena moa zany hoe aname fanankirana be fatany fotsiny satria tena agnisany zay nanampy an'izao fitondrana zao ny kana amin'izao toerana zao amin'ny faharoany mandany filoham-pirenena zao, dia tsy mbo anjarako aloha zao no isikera azy na ijery amin'ny lafirasiny azy satria anao anoa nanao engagement hanohana anazy dia manana responsabilité koa zany mba hanipy ny hevitrinao agny amin'ireo exécutif sy ireo manam-pahefana zay rany,
fa hatreto dia mbola mahita zany ny fiazany zareo hoe hiezaka manao ezaka kokoa zareo hoe anao mpamandroso Madagasikara satria raha malalany ny filoham-pirenena tsy mizanona amin'ny fotoana zao mijery hoe inona ny tokony hatao hampandroso Madagasikara ty satria tsara fantatsika nefa mbola ray taona mahery kely ny tondrahan'izay amin'ny deuxième mandat ty mbola manana 3 taona sy tapany agny zany izy farafarasy ny farafakeliny ataoko zany fa mbosa agnatin'ny fisikarana zany na de hoe hitako fa misy zavatra mbola milona eto amin'ny tany sy firenena. Inona le milona zay? Milona zany amin'ny resaka fandraisana andraikitra amin'ny resaka sy fandriampahalemana zany satria kodika dia mbola manjaka ny resaka sy fandriampahalemana eto amin'ny tany sy firenena ny ao amiko aloha ny fantako ka zay mihitsy moa zavatra problème amin'izao fotoana zao efa naninona moa io orongony io hatrizay tsy tratra ny mpitandro filaminana maninona moa io orongony io zany ao amin'ny district Betroka ihany zany fahalazana izy io marina tokoa satria tsala mitongotra vakivaky izy io marary ny mahamenatra satria matanjaka zany réseau ny resaka hoe zava-mahadomelona ny salamin'ny rongony zany ao amin'ny district Betroka zany raha vao misy ny famondran-toerana ny mpitandro filaminana lehibe mpitandro filaminana amin'ny district Betroka zany dia miazakazaka ny tabazotra n'ireo mafia reo manatona n'ireo rehetrarehetra reo da hatrizay zany ny fandimidimy hatrizay dia ohatra raha inona ny plan zareo zany le manana eritreridasy amin'ny resaka olona mpivita ho mihalatra sy ny olona mpana fiaranongony manao zany zareo mitady olona zay olona sy mitovitovy hevitra amiko satria reo mitady accès taty amiko zany hoe mba hiariasa am'zareo amin'ny zavatra ataondreo sy mety dia zany moa zany tsy de tia zavatra sahala satria mahamianatra akay zavatra sahala am'zany dia mitady zareo mpana politika no sovalendreo dia mitady zareo ny procureur ny mpitandro filaminana sahala amin'ny lehibe ny gendarme sy lehibe ny polisy inamany zareo ka raha vao mizavaka kely fotsiny mandray zavatra amindreo sy kelikely eo zany le olona reo teneniko tereo zany dia tafiditra agnatiny haron zareo zany tsy afaka manao n'ino zany zareo sahala mitany ilavona foana zany hoe tsy afaka atao n'ino zany reo manao zavatra infraction ka raha anjerevana zay zany satria zay mahatonga andreo menimena am'izao fotoana zao hoe manao sindrazilena mampiasa-panjakany manao zany tenako hoe manao zay satria efa hita sotra zay zany hoe ny finamandreo ny mpitandro filaminana zany dia tsy mahavita ny asandreo zany mpitandro filaminana ka mpitandro filaminana am'zao zany lehibe ny gendarme Betroka am'zao zany vaovao ny commandant brigade koa vaovao dia le olona zay tena agnisany avokavoka ny mpanao zasarasa zay zany azinao manao opérateur mpanao grossiste zay zany agnasan'le olona dia nanao fangalana baraka ny tenako zany tao amin'ny district Betroka zany tamin'ny resaka élection satria ireo olona zany azinao da deoly contre anakay foana nefa ny olona nalototrotrindreo moa tam'izay resoko amin'ny fanena taminakay tam'izay resoko le olona zany fifidianana rehefa fifidianana zany izy dia manao resaka sy voahevitra zany izy amin'ny fiarahamonina andavanandro satria mbo considéré zany hoe mbo fa sy député aho zany zao fa mbola zasin'le fomba fiteny foana izy amin'le propagandy fanarasina fandotona nefa vavita hoe falany ny tenako zany azinao dia mbo manao resaka be da be ambadika agny hoe ananako trosy ananako voly sy manjatra an'izao hoe amin'ny manjery dia nitory aho rehefa nitory azy aho zany dia nilefalefa izy nilefalefa tahita Tananarivo dia ny olona zay namany mpanao asa rasy moa zany azinao sy fahafantasin'le problemenay roa satria nitory io zany hainy izy nitoriko dia nilefalefa izy dia tsy hain'le olona miara-miasa aminazy dia mandeha eta foana dia midongodongo zany le eta atao le fiaranongony ataony zareo zany dia eo am'izay zany rehefa toika izy dia nitadia accès zany izy mandeha tamin'ny arena mandeha am'le olo zay akaiky anakay dia hoe mamorona teny agny zareo dia amo zany masonydreo amin'ny arena aho asony olona akaiky ny fidorana ty zany tenako hoe fahoana moa ty olona ty ataonao sy zay ohatran'izao dia amarako an'le olona reo hoe nyreo zany ange ataoko anazy sy mba magnotany tsara fa de masaiky anakay olona zany reo vanareo zany ange olona mafia aho za hoe olona afaka midina sur terrain raha magnotany an'le olona zany fa ngawa rehefa olo manao zavatra sy metimety aty aminay ty zany dia mazakazaka aminao dia tenareo zavatra marina aby nitena zay n'olona reo ataoko tam'zareo zany nga iverinao dia marina aby sy olona azakazaka aminao ty zany dia nialikaliky atao hoe TGV satria ny département tany TGV ny bentanana Betroka atao taloha zany ninamany zareo koa dia io zany nanaovandreo sahala amin'ny intermédiaire hitonandreo zany am'le olona zay aty ambonimbony aty amin'ny arena azonao nefa dia ny zavatra dia
raha vo tonga atao am'izay zany anao mandeha am'izay le renseignement tratra am'izay aby le rongony tratra daholo le point nisy Tagnalamary nisy Petrokavely nisy Ambanivohitra Nivahana misy eo amin'ny 3500 gony zany zavatra samba nisy tao Betroka zany tratra satria stockage io satria ny olona zay mpanday azy zany efa tratra le matahotra an'le satria efa fagnentsika ka fa tsy bilevana numéro 1 satria efa malazalaza ihany fa anao firanongony le olo de fa tsy bilevanay de io tratra midovitra mipatahotra an'io zany le zavatra de fa mbola misy any zany olo sasasasany mbola voafitaka miaro aminazy miaraka sokomokomo aminazy mazavatra aminazy ka raha itena resaka tsy mandre-pahalemana igny zany igny nindrikely zany resaka mandre-pahalemana zany hoe Betroka am'izao zany problème zany ny olona atao le fitoriana rehefa traty am'izay aby zany le nongony manontolo de igny zany ny entina hoe hitaretana hanimbana sain'le olona sasany ty ambonimbony ty hoe ao fa migrevy Betroka satria misy olo vidividindreo vola satria manakotakona le rongony be de be tratra tratrany mpitandro fialamena satria sy voavidindreo vola zany le commandant brigade ny gendarme ny Betroka sy commandant compagnie ny gendarme ny Betroka sy ny procureur Betroka sy voavidindreo vola de anao fisikasena ono zareo de gaga ihany moa za hoe to salamagana-kesa olona reto anareo mangala sokoa ny avivava ty de zay zany mahatonga sotran'Andriamanitra zany fa hainy mpitandro filaminana daholo zany izareo manao zay asa rasy zay de agnatin'ireo manao grevy aminakay reo zany azinao olo agnatin'le video mihalatra koa de reo zany complice daholo matanjaky reo ndreo sisy fanafodiny contravesika amin'ny député aloha izy io zalahy reto raha tsy ataosika an'ity alevasika hesika kanefa le olona tsy azony olo azony io zany olo visanisa zay piasapiasandreo andavanandro amignao no azondreo oetindreo mandehandeha ry fa nefa kosa sy olo manana crédibilité daholo zareo io masakasaky anjareo satria ny sy manakana ny procédure sy andeha zany fisarana ia satria zon'olombelona tsiraidray afaka mitory raha misy zavatra sy mahafapo azy en tant que za député de Madagasikara ve alana baraka amina teresaka Facebook alana baraka amina amin'ny Andriamanjery anefa za mba manana zoky any satria député de Madagasikara sady ala ny olona ny fidiny akay manazo zany mba ametraka fitarana satria na fitoriana any amin'ny fisarana zay zany mahatonga ny zavatra misy Betroka satria ipody amin'ny teninao am'izay zany resaka sy fandre-pahalemana iny ka mahatonga olo manao fandikandalana amin'ny resaka sy fandre-pahalemana fifoana zamala io zamala io miteraka fahasahin'olo manao zavatra sy metimety de mahamiagnatry anakay misy zany satria mbola question PM tamiko zany sy lehibe gendarmerie hoe fa naninona zany olongony io aty zay sy voasabotry koa zao fa naninona amindray mitolaka ty tena zavako tam'zareo matanjaka ao région io na za zany azinao fa mipirita matambazin'olo zareo zany azinao zay mahatonga ny mpitandro filaminana atao Betroka atao miady aminah foana ny lehibe ny gendarme atao miady aminah ny procureur atao tanololo to miady aminah satria zaho ampidiny zalahy reto région na mpanao mafia reto aminah olona reo de misy mpanao politika sasasany zay atao hoe bentanana Betroka zany tsy maintsy ampidindreo amiko foana am'izao zany le izy mody vetiny ranasakaina satria hita daholo zao zavatra misy ao Betroka ao zay zany proof hoe naninona marobe ny zavatra mitovitovitra teto raha ohatra ka risy amin'ny olona reto ny fandona amin'ny député Nicolas Andrianasola satria le video mpianatra ny fandona amiko no mitarika Morarano misy olo bisimisy anisa Morarano agnatin'ny fokotany Morarano misy anisa mifamontona amiko l'opérateur mpanao ny resaka asa rasa resaka rongony miady amiko de matahotra satria efa nanao dila zany miaraka amranao MC zay hoe sy maintsy fongorotsika ny resaka région na famarotana rongony eto Betroka eto sy maintsy fongorotsika ny régionn'olo mpivarotra omby eto Betroka eto ampin'omby hiaratra zany zay natokanay namoana hoe foanana am'izay zany fandehanana omby mandeha amikizy am'izao fa mandeha amin'ny arena foana ny omby mandeha am'izao boaka ny Fotadrevo na boaka ny Bekily na boaka aiza boaka aty de mandeha amin'ny arena fa safandarovana hoe commune ny Bepomb 2 commune ny Abrosy commune ny Anakafo sy afaka anao zay sasy satria fa mandeha amin'ny lala mazava sy mariny sy faly satria very tombosoa zavatra zany very tombosoa satria io moa rehefa io zany rehefa manao zavatra rasy anao sy maintsy misy farany zavatra rasy amin'ny zavatra zao zany azonao ny mahatonga nyzao ny olona zay resiko tamin'ny fifidianana misy amira io zany hoe every manahaka fandaneny volany tamin'ny resaka hoe fédération ny bolina zany fanaovana politique hoe vitavita ho azy sy fantasy fa mbola misy varamangasiaka renge nahatonga anazy zany hoe sy nahavita mandany tamin'ny resaka président fédération tamin'ny resaka bolina satria nandany ny vola tao agnatin'ny fédération zany izy sy nandroso misy zany ny raha le marika avanao sy nahazo nenina ny bolina tamin'ny fotoana nampisy anazy tao satria every raha moramora fanaovana politique de every moramora koa zany azinao ny fangala baraka hoe autorité every moramora zany manao zany hoe fangala baraka autorité amin'ny zavatra sy misy zavatra sy voapirofo de zay koa moa zany mbola ametraka fitorina koa ny amin'ny fampanaovana amin'ny amira zay manao
fangalabaraka ny tenako zany amin'ny zavatra salama zany io isa vela satria mahazatra ny olona olo zany a ny mananao foana ohatran'io io nafantarako an'le région nataony zareo ny nalefa ny système andrena sonaiky taminakay zany a ny fitaraigna zareo avy any betroka agny nalefa ny amin'ny système de système nalefa taminakay io raha atao ara-dalàny le bandemira ty zay lefa aminakay ty de alefako aminao de gagagaga ihany zany zao de zay zany mampirofa marako zareo hoe i olo zay arovany te arena io ane ka olo ny système andrena soronayko i olo zay tiandreo arovana io voaporova izy anany io hitandreo fa afaka miconstaté zareo amin'ny zavatra salama zany satria matetika raha fa manao fiaction io na manao fandikatarana zany le olo de alaka lefa andreo resaka politika io de hoe ala zany fa hoe TGV de hoe député Nicolas magnetsika TGV manao zao sy za misy magnetsika TGV ireo milaza TGV rehetrarehetra reo malako anao mamitina TGV tafarako daholo io fa za zao agnisan'ny TGV za sy miteny fondateur TGV fa agnisan'ny namany Andrazoely efa ela par rapport amizareo fa zao moa zany président Andrazoely manana place président de zay vohainjareo fa zahay mbo samy mafety fakalala tena olo niaraky fa sy hoe olona zay lazaina fa hoe androany fa fakalala sy président ka zay zany mahatonga anakay miteny président foana mefe vo président amin'ny olona akaiky anao satria manjary manimba imaginao anao fatako rofa sy te zavatra rasirasy fa matetika zany ny olo manao infraction eto Madagasikara eto exemple ataoko bitroko zao zany mialokaloka amin'ny resaka politique de tadiaviny zany hiady koa zay sy président ohatra zay zany zavatra tiandreo atao amin'ireo andro vady président zavatra minime nge zany ahoana moa bitroko zany nge misy magistrat misy bitroko zany misy rehetrarehetra misy gendarme misy marimily misy polisy de sy hitaragny amin'ny ministre andreo daholo ve ny olo manao vakoaso zay pesa fanjakana manao vakoaso zay za koa ve misy mamitena de hagneky an'izany hoe misy vola atokana ho an'ny kit scolaire de laniny chef sisiko de laniny chef zap de laniny raha de ipetraposiny ve za sy misy manao fitaranana amin'ny lehibe a volambaoka io satria oentina mampandrosoan'ny lakilasy école any fotony io de sy misy manao fitaraigna amin'ny lehibe a droitko zany sy mana droit kosa zao affecté avy tao le olona ty fa mitaraigna zany zao rehefa constaté raha ataony tsy mety de affecté izy de lazainao zany ve fa hoe manao tsinitsiny anjarako nino ka niasako mpanaramaso niasa ny gouvernement nge niasako so de sy fantasinao zavatra zay raha ohatra kosa zao misy mamitena hoe misy gendarme zany ka manao fisavana ka hoe tsy manakarapanondro le olona tsy amy sitrapony sy nanana karapanondro na hoe adigny karapanondro de angalana gendarme vola 5 millions ve le olo de mety aminao ve zany tsy maintsy manao fitanana iaho amizay amy lehibeny raha affecté zany izy de hoe za Nicolas la manao affectation azy zokony mitaraigna amy lehibeny hoe raha ataony maravinao sy mety constaté oloa za raha fa mitoro olo manam-pahefana amy betroka io amin'ny sinabaratokany sy maintsy magataky amy lehibeny hoe constaté sur le lieu no izy rehefa foty zavatra na marina sy marina amizay nareo zany mba hatokany akay amy tatitra ataoko anareo satria gn'asako manao tatitra amy zavatra mahazo n'olona ko zay oentiko raha ohatra ka misy zany mamitena hoe misy polisy manao sava amin'ny arabe ry zany zavatra kely fotsiny de anavaonao tsinotsino ampiarabela anavaonao teny mahery nangalana zavatra rehetra sy taraigna amy lehibeny fe za raha affecté koa zany le polisy de lazainao fa za manao zavatra sy mety droitko ny manao tatitra sy mana droit za affecté olo raha ohatra ka misy rasage na misy infirmier mivarotra pilerpi rehefa tsy tokony vity fa hoanina fosina zany amin'ny olona masahirana olo sy amy sakafo de mitory amy lehibe anao de voasazy le olona voaloko tamin'ny asa nanao zany de député manao zavatra salama zany ino ka gn'asako za kosa aloha tsy amela atao gabraraka ny toerana zay adidiko nahazo commande vaovao nareo eo am'izay resaka fitandrona ny filaminana zay ary azo lazaina hoe vao manomboka ny asa de fa exemple résultat izanao zao misy tandrefaka ampiasana tony le mpitandro filaminana teo aloha na hoe tsy fandraisana ndraiky voafitaka le mpitandro filaminana teo taloha tsy nafantatry an'izay fandriky zay zany izy ta voalohany sy ilazako aminao hoe kosikombakomba aminazy amy resaka affaire razamala voafitaka raha votonga eo zany mpitandro filaminana lehibehibe na procureur na gendarme na police na miaramila tonga eo de reo olona lazaiko aminao be réseau manao zavatra sy mety reo minamanama amin'ny olona reo ireo ne te namana taminah misy mamitina te namana tamiko fa sy namako e tre fa soko fakahita tay zahay amy tanàna io de za zany sy tao rasy tre namako atao le taloha misy manao fiara sy manjarinjary de fanteneniko hoe raha viaraka amy de mela zavatra sy metimety de efa mihena zay zany a ny fanaovana nama zay niarany diamiko amizao no manao zavatra sy metimety de olo tenateneniko amizao sy tianaka amizao fotoana zao zany sy nahazo anakay mihitsy amy fiarahamonina de efa resaka hoe fomena azy na misakaraha zany sy manao an'izany satria efa resy amin'olona reo zany nagataka tamiko hoe mangataka carte assistant de mangataka vitre fumée mangataka cocarde sy mana droit zany nareo de fa sy tiany mako zay ambatrasala amizay
raha ohatran'izany zavatra misy abetroka io ane zay ataoko manam-pahefana sy mpanao gazety indrindrindra mpanao gazety mba constate a ny zavatra tenen'olona aminareo fa mazary mampiady io zay moa sorako mpanao gazety tsy akana afaka am'izao fotoana zao fa raha misy zany zavatra ataon'olona amiko am'izao fotoana zao manao ohatrany hoe salama ataon'le misy amira zany mpanao gazety manontolo teto de miteny amiko aloha zalahy hoe ty zavatra tenen'ny amira sarotra anay indefantera sy tanay anao misy le député ahoana ty le fasina anazy fa azavako aminareo koa ny valin'io raha vavy eo zany mpanao gazety atao hoe matianina satria izy tsy nidina tany amin'ny toerana tsy mifantatry zavatra any amin'ny fotony any zany tsy fantako sotoko foana zany de ka fanaovana politique misy mamitira mety anao mety témoin clairako ihany fa mety mahafantatry ny toetrako fa za mety tsy madio fa mety mankekaiky ny madio ihany koa amin'ny politique ataoko za tsy mpanao politique sagnagna zany hoe araky ny vozintsady politique rasy za zany raha zavatra zao zavatra azoko ataoko hoe afahako amaly afahako ny olona zay arovako amin'ny politique afahako agnazany politique zay misy afahako koa zany azinao hoe mba arovako ny hoe ny zavatra nipoirako isan'ny mipoirako ny amandreny koa sy ny gendarmerie ao namolavolana kay zany azinao amin'ny resaka fahatanjorako amin'ny resaka asa zany amin'ny comportement andavanandro napisy ny comportement sarana kay zany tao amin'ny gendarmerie tsy agnaravaka amin'io tokoa zany zao ka mavanivany zany le olo irazanakay hoe député Nicolas manao zao député manao mandaiky olo manao zany amiko sako miteny anao zany afaka constatera zany tsy hanao zavatra sy mety satria olo mahay lalagna iaho sady nanao maramila eo misy resaka hoe nipody amin'ny teninao kely satria anao teny hoe misy vokatra ve am'izao fotoana zao misy vokatra le izy satria am'izao ane mba fa mihena ny resaka sandahaly amdisika mipetroka mihena ny resaka io resaka trafika rongony am'izao fotoana zao tratratrasika tsy misy tabetroko ataony zany hoe mahatratra 3 tonnes mahery zany ny kilony rongony tratra atao mandritry ny 2 volana fotsiny aiza moa zany tena hoe tena fohy be any andrira aminay presque misy ny daholo mitapany andrira amin'ny commune ny Bema commune ny Mahabo commune ny Vaona misy zany rongony zany daholo zany fa tsy azo felina zany mamiagnatra kely izy repody amin'ny teninao zay ahoana moa spm satsana zany foana izy am'izay ataoko hoe misy réseau zareo matantaka zany mahafomana cotisation zany de mamitamitaka ny mpitandro filaminana betroko ao ary mamitaka kosa andreo manam-pahefana sy nambaratokaneo dia asendreo virisy zany agny amin'le olo tokony contre politique sana betanana abetenako de varina amin'igny zany le olo na mpitandro filaminana koa betenaka varina amin'igny zany aloha de manao agnataony any zany zay atao zany anao tany any satria raha vaonao zany hoe rehiberehiben'olo zany amin'ny fanovana politique misy mamitrina sara mitokatrany any io raha ndray mpianakaviana zany hoe amiadevany vadina foana andao tokatrany dia nahitra trano tsy concentré intsony tratran'izay koa fanovana politique ahoana moa zaza kelikely ohatran'regny no hitabataba aminao amin'in'iny de tsy concentré anao satria miendreto virisy miendreto resaka rasy miendreto resaka laiga anao ne tsy nahinao zany taloha hoe zavatra sy ataoko fe ataonao ataoko hoe lehibe ny dahalo hoe mpamasibasy dahalo hoe manao zao mody vety ny rasakay satria tsy mavetindreo vola zany no autorité ao mipetroko am'izao fotoana zao de izy tao mipoapoaka am'izao fotoana zao zay zany koko zao indrikely zany amy resaka fandriampahalemana makapobeny zany de hoe mbo manjakanjaka ny resaka kendinapinina ny to mbola manjaka ny vakitrano ataka ambe anarmé eto Madagasikara sy lazako any aminah fotsiny fa taminah zao de misy olona firy matymaty vononotarazy io tena koa hoe lasa hoe dalo tampoka andray izy io zay ka justement zany aby zavatra misy nefa any aminay de mbola misy resaka tondrotondromotra ty de tokony mbola zavatra marinina zavatra zay maro zavatra tokony hovana resaka sy fandriampahalemana ito amin'ny tany sy firenena zay zany ilaina hamalina fa ny feny io zany de hoe fifona zavadomadomelina ny ligne zay anaovan'le olondrasy amin'ny zavatra ataony sy ny fifoanany zavatra rehetra misy tokony atao hoe volavolan-dalàna mikasika an'ilay alatromby iny ohatrany enjano nareo anivon'ny fahefanam-panao lalàna hoe gadra mandra-pahafaty tena azo ampiarina tanteraka efa misy an'io efa misy an'io arakaraky le fraction na hoe misy attaque amy armée avec meurtre ohatrohatran'izay fa misy any fa namafisina le zavatra anio mila fitezana de mila zany motivation koa le olona manana pahefana eto amin'ny tany firenena zay misana am'izay resaka sy fandriampahalemana zay le problème ny misy mamitina hoe ambavako ny lelako maro ny zavatra tokony resahary amy resaka ohatran'izao fitezarana le zavatra io fa tsy fangalana baraka le zavatra satria misy indrikely aozy ny mpandrafitra asika zany de teny hoe misy kolokolo avolenta ao amin'ny tribunaly misy kolokolo avolenta ao amin'ny fitsarana misy anao ny amin'ny gendarme misy koa amin'ny
na ato am'izay manana fahefana sivily aza manao kolikoly na mpiarabelona zay nagnano zavatra zay aza anao mampisy vorisany hoe handraisan'olo kolikoly satria misy zanaky ny olona aminay ao zany tratsy ambody am'izao de mbola avotandreo any amin'ny fisalansikarazany zany ka salamina mandeha dokotera io raha mandeha dokotera avy anao zany ka hoe tena dokotera aretinao ty grave fa mividy extasline anao zato ka atao ve anao de mividy zany zay ohatran'izay koa zany anao mandeha amin'ny tribunal ha anao ngany nataona zao menao zao ty ka ohatran'izao ka anao ve tao afaka fa zay tadiaviny mena anao de tsy maintsy mandoa an'izao de tsy maintsy zay zay zavatra ny fandarana fa tokony sisiko menimena tsony ohatrohatran'izay nge io e miakina amin'ny rehetrarehetra daholo zany mahatonga an'io tsy fandriampanemanao sy mipetraka zany zay zany sorako mpinity miara-miasa aminay amin'ity resaka hoe fagnafanana n'izany resaka sy fandriampanemana zany na resaka sandahalo zany amintsika betroka miatao hoe andriry milamina miaraka amin'ny OIM zay zany mbola mitoy am'izay any zavatra volentany andaka da tandroany ty mikasika an'izay resaka zay hoe inona zavatra tokony atao maharitra izy koa resaka situation politique aby agnatin'izany fanaovana politika na be tokony zavatra réalité ny tokony afahanao hiadevitra na hoe fampisikana amin'olona zay manana fahefana eo anatin'ny firenena rehefa manao politika de tokony masa mirosaka fifidianana anao na fifidianana ino na fifidianana ino eto amin'ny tany sy firenena satria matetika aby zany aby mahatonga ny fandriampanemana misy ange misy mamtiny resaka de la politique fanokotagnanao ny olona manana fahefany zay naresy anao tamin'ny fifidianany de manjary manao ny ataony zany anao raha ray aman-dreny ty mitabataba azy nao de manao ny ataony zany ako sy voafesasy ambadika any satria manjary sy miditra sy misy ny économisika to visy ny PPN eto Madagasikara na hoe ny olona zay tokony napidi-bola eto zany izinao matahotra de sy misy miakatra vidim-pianana resaka zay tsy fandriampanemana zay faranantsika amin'ity ngamba nisy ty andriamatoa solombabahoaka ny filakevitra minisitra zay natao farany tany Toliary moa de nanome baiky mihitsy ny filoham-pirenena fa hoe mandraisa fepetra ianareo mpitandro filaminana midika ve zany fa hoe tena misy mpitandro filaminana mety miravoravo tanana na hoe tsy mahavita ny asany omena baiko ianao fa mpitandro filaminana ihany keo teo aloha tompo zay monko langasy politique haiko mpitandro filaminana sy andray baiko ny maramina nge sy zandarma sy polisy mandray baiko gn'asan'io manao sy andavanandro ange izy io fa ho sy kelana nandrasa misy ane misy mamitsina hoe lazako anao tantam voalohany telefony misy olo manao fandikandalana de misy saha ny autorité localy miaro amin'ny olona manao ohatran'izany de ataonao zany zay mpitandro filaminana sy mandray ny andraikitra misy olo manao infraction manao fandikandalana de misy autorité localy manao baiko an'le olo misara de afaka le olona manao fandikandalana de zay zany navanao fisaratsy manao ny asany manao asany io fa io moa samy manana responsabilité zavatra teneny io zany fa iaho kosa fa tsy afaka ansikana filamperana amin'ny zavatra zay fa ny fantako de hoe ny mpitandro filaminana de manao gn'asany fa io zany gn'anazy de exécution of réclamation zay nge maramily fa sarotsy aminahy tenireo tsy manao ny asany zany misy ny manao sirambina amin'ny asany sy ndraindray fa visivisy ny tsy manao ny zavatra zay fa maro zavatra tokony resahana mikasika an'izay moa zany misy mamitsina fa hoe am'izao fisaoran'izao zany tegna tsy afaka anao n'izay fanokorotana saindramy vis-à-vis ny zavatra misy eto amin'ny tany firenena am'izao fotoana satria misy maramila atoato etohainao zavatra misy mitany filaminana miresaka amin'ny télé manao an'izao manao an'izao de sarotra zany azinao de hoe hiditra eo fo am'izay resaka hoe critère resaka fitany filaminana zay nandehibe ny resaka teo aloloha teo somary hoatsidiky any satria zao moa tsika vao tafaresaka indray makasika nyty atao hoe raha fanolanana hoe miatra trano ny mpitondra ny folohan'ny antenimieran-doha olona tsy mitovy hevitra ny zavatra tenen'ny filohan'ny repoblika efa namaly moa izy ireny fa hoe tsy misy olana eo anivon'izy ireo de tsy andaniny ihany ko ny mpandrara iray eto Madagasikara zay isan'ny voatsikera tanteraka tao anatin'ity raharaha ty vokatry ny asa akamoka nataon'lay mpitandro filaminana iray fantatrao ngamba ny tiako lazainao anatin'izay midika very ndretrarehetra reny tompoko fa misy zavatra tsy milamina na tsy mandeha na de nabarara fa hoe mirindra ny fifandraisany eo anivon'ireo tanatohatra voalaza teo resaka amin'ny afarany teo le izy mamitsina matetika moko manao gazety manao an'izay zavatra zay foana satria mahita an'le intervention ataony namako député sasany izy zareo de manisy interview ataonareo ohatran'izao amiko de magnitarina aky mikasika ny zavatra zay nareo
fa io avy de sisika manko le izy hoe nataony colère patrika sy mpandrara andriamatao mamyrambatomanga voalohany aloha zany zay zany salaminy hoe sujet hors sujet zany raha ohatra ka sikasa aloha am'zany foana satria mamyravatomaga no manana ny asany mahata coopérateur azy ny fanjakana koa zay fanjakana fandimbiaty zay zay na ny andafy any azy azonao razako anao sy misy miaraka mpandrara any anao zany vao manana force mba hahafahanao izery resaka économie io zany azonao raha sy voafehy io azonao de zavatra zavapoana ilaina zany le olo mahavoafehy l'économie eto Madagasikara na manerantany io zany azonao raha anao mikasikasaka mamyravatomaga zany azonao ny olona miteny azy misika razy sy mahay zany mamyravatomaga zany le olo miteny zany colonel Patrika zany sy mahay azy say amazy akory fa hoe misy salaminy hoe téléguidé salaminy hoe bekona amy zavatra handrasina olo fotsiny na hoe fialonana saiko famezana anazy saiko fa zany sy hoe za miaro ny mamyravatomaga fatako izy io ny fahafatako mamyravatomaga fa tantara ihany no talolo kely fa nafatarako azy voalohany zany tamy 91 tao zay fa nifankadana teo fa filosofina heniko zany hoe ry Rabatomanga regny taranak'olo fa azo atao hoe manakatao ihany satria dadaben regny olo manaka ingénieur ohatrohatran'izay no de famille ndreo moa Rabatomanga io na amin'ny papany sy ndra efa mpandrara izy efa mpandrara salaminy hoe mpandrara rehetra ataoko hoe mba anisany gasy manana fomba fizerevana tsara hoe mba tao ihany tahanatahana exemple salamina zao zao olo nahatra olo mamako teraka hoe mpanasalamban'olo gn'asako gn'asan'ny mamako sy asany etiny maty de hitanao hitako aminazy zao de fa misy olo mialogna anakay fa hoana moa le bandy kely ty mpanasalamban'olo gn'endriny de zao gn'ataony fiaignany asa député 3 mandat fa excessif mba lasa mambana trano kely izy ohatrohatran'izay io ka ipody amy teninao zany mikasika resaka mamyravatomaga zany sujet tena azy tokony atao zany fa salaminy apisy vlisy apisy hoe hampiady ny fitondrana zao sy olona io mamyravatomaga zany sy zaovana nandraha fa tanakatao foana io miakatry ny fiainany raha va niaraka taminay io tamin'ny androny Erozory Mampianina mangamanga ny sara agnisan'ny fonda nagnampy 60% sy 80% ny Erozory Mampianina zany mamyravatomaga zany ka no izy manona olo nge misy tanjona koa ny ao igny mba stable ny opéra ataony asa tokony ataony anao ve anao zavatra ka sy mitady atombo salamonamona politique any politique iny anao zany raha ohatra ka zay ny ataony politique mila fahefana anao sady mila vola igny zany nahainy profity zany hoe sady nampiakatry olo teo izy de nataony ivelarany relation internationale relation rehetra ny namany ny mpitony mba ahafahany ma hoe mifiliancé ahafahany mitadia partenaire maromaro ka raha tafita izy zany de velognanao ve izy sy midika zany hoe vola tagnatin'ny fanjakantolo rofiny zay aloha sy fatako fa ny fatako de hoe ny namany amy mpandrara ny olona manam-pahefana zany mba hastable anazy amy resaka hoe rovanan'aina amy resaka hoe hetra mba ahafatan'olo anazy koa amy resaka hoe relation ahafahana mitrona zavatra n'olo ohatrohatran'izay zany de loganao zay rehefa manakarena za aloha de mampalera anakay zany gn'olo magnetsiky Rabatomanga satria salaminy hoe fianonana zany gn'ankamaroany l'olo miarana Rabatomanga mandeha mienty izy ka raha fa mifananany misy mamotrina harena io Andriamanitra daholo magnamendra harena io zany zanao raha fa foagna de foagna zany fa sika zany eto sy mahita an'ireo karahanareo magnabotra asika sinolo magnabotra asika magnino ma zany sy teneny zareo hoe ry Elias Razabali ry Santrady manjakanjaka amy tanisika eto ry Felatex karana marobe eto sinoa marobe magnabotra asika eto io neka sy raha tena Madagasikara fa hampitombona reny de ampangasaosovany amy tany misy anazy any karahanareo mandeha Canada mandeha fa manandramana an'izao Rabatomanga ane 80% zavatra agnanan'ny Rabatomanga fahitavako azy eto Madagasikara any mampiasa olo eto Madagasikara eky Rabatomanga zany de Rabatomanga zany kotrokotranao zay gn'ataoko anao tena hoe misy fianonanao de misy virisy ka ipody amy teninao amizay zany hoe sy fanaraka zao sy fanaraka zao zay nataoko tamin'ny télévision ravavinareo farany teo hoe hoe anao président aza mety asian'olo virisy fa tenen'ny baiboly miteny hoe fanjakana maide tragno ravany farany fatary fa anao mety tian'olo andriamatao foloa fidian'olo anao fa mba misy asa tagnany mamyravatomaga ihany koa zany nametraka anao amle place io faly gn'olo raha viny fois zany nireo miady anareo de fatary fa misy impacte an'izay misy impacte an'izay asika sy varina foana hoe
mety misy amin'ny namanao sy falifaly amin'ny mandrisinisika anao de amina vatomanga zay ataoko mety misy zany zavatra sy ferina zany mety misy ny olo micontre na vatomanga ne de olo opérateur sa lakaranareo za la européen reo sy karaha zay rehetra nitolotra makory atao fa zao azy de ireo magnisy virisy amin'ny ohatraohatran'zay zinao raha ohatra ka zay le raha etretiany amle opanapolitika la mandinika zavatra io zany mety zay zavatra io hoe ohatran'zay de mety manao am'izay zany le hoe za hoe sy am'izao andro zao sy anao ny fanjakana fa hoe milamina daholo ny fiaigna malagasy fa sahiram-baoaka malagasy sy am'izao situation zao anao mbola anao vadalakary koa anao mpitondra agnatiny ao agnisan'ny na sy manatitra mpitondra raha vatomanga zany magnisan'ny namany zareo ihany io tena namany zareo zany io ka raha voreo zany sy mitandrina ka agnaraky ny tenin'olo zay faly hidianareo isakarazaneo zany de za sy magnompa ny fitondranareo fa manahirahirana ihany ka mba aoka za aloha sy manaterena zay zavatra zay ampisandreo hiady satria agnatiny sagnatria zareo zany miady sahala amin'ny adiny Ukraine sy Chine Ukraine sy Poutine ty mo ty Poutine koa zany ny zavatra misy amin'izy reo raha ohatra ka anao zay zareo satria mety hanakambo koa ny vatomanga hoe asika re olo diaraka teo ka ahoana zao de anao zay reo de mikilaty io fa tsarandreo zany fanaraka avao zany satria raha vo misagnatria zany am'izao zavatra fastation sahira zao sika mbola misy zavatra sy mety ho faly ny mpanohitra mety ho faly amin'ny olo visanisa nefa sy haindreo impacte an'izay mivoaka malagasy tsy azo zany sy magnirana zany satria raha isy korotana hoe tsy magnirana zany soa satria zahay mahita zavatra sur terrain zany victime marary iray raha ohatra ka hoe misy an'izany koa tam'tany sy firenena ka alamy ino zavatra ataonareo raha ohatra ka sagnatria ka misy an'izay tokoa za sy fantasy an'izay na misy an'izay na sy misy an'izay fa am'le resaka solosofona amin'ny resaka gazety sy ny resaka karazany araky terenao tamiko tao zany zavatra mba hainako koa hoe sy fankahazo ny président sénat sy ny filompirenena sy fankahazo ny lalatrena sy ny ravalimana marsara ohatra sasy amona fiaina izy fa ny halako fotsiny zany de misy fepactiny amin'ny voaka malagasy ny zavatra ataondreo ohatra ka reo sy fiagnaraka zareo faly ny mpanohitra faly ny olona zay mitadiny resaretra zay fa rehefa sy raha vrai-pana politika tokoa tokony andiniky hoe misy loza be zany raha ohatra ka hanoa avy am'izay zareo fa mitondra am'izao fotoana zao misy loza be raha ohatra ka am'izao koa mbola misy fanonganam-panjakana manjary victime sy mandady harina fa zahay mpana politika sy mesy mahita raha hoany avao am'le vandivandy atao reka sotoategna fa ny vahoaka firam-polo tapity sy firy ahoana ny hazo any olona reo asia fisaina raha fagnano politika zany misy mamty asia fisaina fa tsy lesina amin'ny fo io ka tsy mety am'ty fiainanasika malagasy ty tsony zany misy mamtina zay tsy tiategna salamiko zany zamitenana zany za nataoko foana io manipisipy foana tegna moa za tsy de fankazo resaka amin'ny président matetitetika azinao fa am'izao zavatra salama zao zany mba hagnamboategna ny zavatra bakely haitena agnatin'ny saitegna ty satria raha marako andreo de zao hoe anareo manam-pahaiza mana diplôme gauche droite io ny sy naturelin'andriamanitra io fa namboariny finognon'olo de nampidirinareo agnaty lono de nanazonareo diplôma fa saisika ty mitovitovy aby rehetrarehetra reo fa tsy venareo ka hoe anareo tena faran'olo tena hoe karakara diplôme anareo karakara taratasy diplôme anareo fa sy karaka hoe tena anareo tena mananaty-doha mitovy aby saisika fa sika samy sy mbola fa mba raha ihany teninay satria ty Madagasikara ty sy anareo raiky avao izy ty fa sika aby daholo ty zay koa zany mahafiarinanay koa zany hoe satria sy Madagasikara de zay foana hoe raha fanao zany mponolo teo zany resy koa anao de enjeny zay ho avy eo koa de anao zay aveo fisika de manjary mampiemitra zany sy tiako zany zavatra misy aminakay zavatra vita mitany sy firenena zany zany agnanarako namana foana hoe fanaovana politika zala sy fanaovana fipetrafetana sy fampirafy fa hevitra sy mitovy io de samy manao fandresen-datiny amin'ny rehetrarehetra eo zany de zay zany mahatonga anakay foana am'taon'le olo hoe zay manana fahefana manao anao zany hoe telo tao ka hoe sy atavanao résultat afaka misokatra nge anao amin'ny olona zay sy mitovy hevitra aminao hoe zay rehefanao anazy koa rehefa avy eo zay hoe hevitry maro matakadavitra fa zany mbola sarotra misika eto Madagasikara zany hoe misokatra amin'ny olo sy mitovy hevitra aminao ampidirinao agnaty membre gouvernement ohatra exemple zany na ampidirinao amin'ny fitantananao amin'ny zavatra raha fa sy majoritaire fa ataosika hoe 10% ny olona sy mitovy hevitra anao ampidirinao manao système raha seleka taloha na manao système ny tompolay mandela eto amin'ny tany sy firenena taoko mety mandroso ake ka ny pitsikerany zay ny fisy karazany ke oety miditra ao anatin'ny fitantananao zay zavatra hoe ampidirinao ny hevitriny de manjarany zany satria io kodika koa misy mamtina mba tokony conscient zany ny mpanohitra eto Madagasikara
satria zay nytiany zala tiany ho sasisasiny ho avy satria raha ny mpanohitra avao zany sy ampiongana ny fitondràny Andrazoelina ty fa reo sambreo zany manova lalakarotra zay ny mampiongana ny fitondràny Andrazoelina ty kanefa zaho sy tao avy am'zay zavatra zay fa sisy an'izany ka hoe mpanohitra toa za sy miagré zay mpanohitra non sy ambaniko izy manana ny force politique niany izy manana ny agrément foana izy fa maty koa sy adala koa ny ato fa ny ato zany de reo sambreo raha ohatra ka tsy fanaraky de am'izay mipody am'teniko fagnondroany hoe fanjakana mady atragno rava ny farana ka engany ane sy fa avy am'zany fa problème eto Madagasikara koa zany hoe ny olona sy manan-katao ny olona sy mitovitovy karaza aminao tsy no teny zay manana fahefana dikan'izany ny olona zay manan-katao ny olo be vavava zany no eno teny fa hitako tamin'ny voalohany teo hoe tambony taloha teo hoe io fomba fiainan'io a ny Andriamanitra daholo manao fomba fiainatsika reo fa ny diplôma tompoko a dia ny zavatra ny firongotsika olombelo izy io ankoatra namboran'Andriamanitra ny fomba fiainatsika zay vao nazonao diplôma fa mba hainao ihany teninena de hoe olona zay atao hoe pauvreté zay sy n'importe kiny zany am'tena hoe fidin'olona manana ato dodolo nge olona betroko zao fidategna atoramandà zany misy dikany zany sy n'importe qui abetroka sy nisy ohatran'izay atsaitra zay hoe iza ny olona finidin'olona tao betroko atao hoe toramandà excessif hoe exemple pour moi ka raha zany mahatonga anakay miteny foana hoe sy androany zany ny direteresaka politique ty satria mbola 91 zay tam'izany fotoana zany niaraka amy MFM nanona ny mandafitra Kotnarina tam'izany fotoana zany de za fa soferan'ny tompoko Andriamanitra Torosara fa soferan'ny tompoko Rasiraka zao famisosy tamin'io mbola very moa zany ry raka misy la martial député manakara taloha ohatrohatran'izay betoko François niarako aby zany resaka politique vonina changeny io maro tompoko Jean Philippe Constant io zany a fonavona politique sanandro miana fa sisy mahainy io raha misy raha ataony namanampona politique zany ny sara de igny zany naranaranao na sovitanao ny fahasarany raha misy zavatra rasy ataony mpona politique namanao teo taloha teo zany zokinao teo ilanao rehefa sy mety nataony tery zay zany tokony ataony mpona politique fa sy zay fomba rasy hoe misy sasany manao mamaly bonaky matetitetika hoe fitondranay zao fa sy fitondranay fa aloha anaovanay zao sy azo ataony zany fitondrana firenena anay aloha neto fa anareo fa sy teo sy azo ataony zany fitondrana firenena magnabotry ny faramandimbonao io ny anao zao mety ho mety a fa mety manimba zavatra be deabe ahoana ny moavy faramandimbonao raha sy misaina zany anao eo ane zavatra tandremasika io misy mamitsiny ny hoaviny ty faramandimbonao no tokony zay priorité tokony fantatsinao de hoaviny mpiarabelona aminao ny hoaviny olona hoentinao eto amy tany sy firenena lozaonao amin'ny andro farany io arakaraky fitondranao lozaonao io amin'ny andro farany mety avalin'Andriamanitra amin'ny afinao na avalin'Andriamanitra amin'ny zavarinao mety fa tsy eo anao fa nefa kosa mafimafy ny valiny eo amin'ny olona zay tararakinao raha fa ohatra ka sy nahainy sainanao na sy nahainy tona teo amin'ny toerana zay nanao fahefana sy nahainy zay lavitra zay ka raha mipody amy teninao eo fanaovana politique misy mamitina sy andesina amy fo izy io fa mila fisainana sy andesina koa izy io hoe rankine manao rakiny anao zavatra fa misepase de mbo agnano rakiny amin'ny olona foana tsy azo atao zany raha hitondra olo zay zany mahatonga n'le tenin'ny Sorasa Masina miteny hoe reseo misoany rasy de tenen'le baralahy koa zay raha zay hoe mitely boky tay fito vo mabe zaza misy dikany aby teny zany amy teny Sorasa Masina sara zay amy teny ray aman-dreny azonao a am'zay taloha taolo miteny an'izany hoe mitely boky tay fito vo mabe zaza misy dikany zany maro sarotsy ane zany mamitena hoe hina zavatra maloto no hoaninao fito zay anao zay no moabe zaza ray sy ndraiky anao mitondra olona manalina magnesiny ve de mila soafoa mila fandeferana be deabe satria teneny baiboly koa miteneny io arakaraky ny fandeferanao amin'olona ray zainao zavatra sy mety taminao ka nyleferinao azona fanjakany lanitra zavatra zay io moa na za miteny zao zany mbola ratsy ny zavatra zay eto mahay miteny aminao fa mbola ratsy nizay zavatra zay misy olo manao zavatra sy mety aminakay zany de tsy voalevitriko satria misy impacte amy boaty aman-janako zavatra ataon'ny olona amiko sandraindray maha olombelona misanakay zany azonao de tena tsy tandevitra iah kanefa de mbola miextenao fogna jusqu'à farany nefa rehefa mandevitra anao salamo zao de efa mandevitra amin'ny olo toriko de mbola manao voa izy excitation ananakay ka miarasika amin'Andriamanitra koa sao zany amy zavatra sala zany satria iaho efa nandevitra nagnaraky ny teny Sorasa Masina hoe mandefera de mbonao mbola manao zavatra azo zainakay foana fa ny fandeferana koa tomboko sy mihoatra ny telo ny fandeferana misy mamitena ka amy fiainana de mila zay manao lesina amizay foana amy fiainana sy misy olo mpanaseto ambony tany ty hoe sisy olo tena hoe olo manjava
satria sika zanak'olombelo no fisy raha sisy milaza hoe zany tena olona mpanase na olo tena olona madio na hoe tena olona zao fa mandaro ny tian'ny tany ty sika zanao sy mesy manana fahasolofana foana lanitra sika sy mesy lena foana sika zany ka io mila fitandremana fanavana politika na sy vitandresaka mesika amin'ny télévision sahala am'izao de hoe zany tena hoe rôle tena mahay raha non mila mitandrina raha manana fahefana anao aza miseho zuisina miseho anao tena izy sy anao ny tena izy fa miandriamanitra fahefana zany de tokony manana an'izay ny hoe misadapta amin'ny zavatra mila mihaino anao mila mijery anao fa sy anao tena izy non io zany mahatena manimba ny sain'olo manana ny fahefana nge raha fa président république zany izy de tena hoe izy ny tena farany mahay rehefa député sa de izy ny tena farany tena izy ny tena rôle sy azo mitenena naiza naiza na reny na iavany sinoany teny rehefa izy manana fahefana ambony tsy azo atao voalohan'andriamanitra ambony tany eto zany ray aman-dreninao hazay vo ray aman-dreninao hazay voa misy dikan'izany agnaty baiboly misy ny zavatra ya efa mamaraparana ny fiarahantsika nefa tosolovaovahoaka isan'ny atao hoe andraikitra hiadidinao tanteraka anivan'izany fahefanam-panao lalàna zany ny fanolorana lay volavolan-dalàna mikasika ny varira aiza ho aiza tompo mikasika an'izy satria voatsela zay tany voloteny tany misy resaka varira ohatrany tsy mety tapitra mihitsy ty resaka varira ty makanakera sisy aiza ho aiza izy io raha tadidinao tamin'ny taona lasa izy io fa nilanina tao amin'ny assemblée sy tao amin'ny sénat izy io fa io moa ategna mpatolo dalàna natao tegna zanao sy de mahafeno isaka lalàna loatra zany na de hoe gendarme ny tena fa io koa zany manao ny koa sy misy miaraka amin'ny juriste manao zany hoe fametrahana ny volavolan-dalàna zany eo anivony andrim-pasikara salamin'io de sy misy miaraka amin'olona zay to concerné amin'io zavatra io miaraka amin'ny population miaraka amin'ny justice miaraka amin'ny ministère ohatrohatran'izay zany zay concerné amin'ilay zavatra io dia nisy zavatra ny rectifievany ACCL izy hoe reto point reto tsy mety aminay reto fa de leo averinareo ohatraka mbola de naverinay izy iny dia lany tamin'le 19 teo tamin'ny commission aloha izy io de miandry plénière zany zay amin'ny voalohandony volera-mbony io nahatongany ananao an'io ma sema amitena zany de hoe ny zavatra mahazo so zay mahazo ny mpiarabelona amitsika eo anivony fiarahamonina exemple zany tatoato tao amitsika betroka tamin'ny 2 ans passé 3 ans passé nanjaka ny resaka halatra zaza varira fanalana maso fanapahavozo fanatova ohatran'izay de sy mankon'izay moa amin'ny fiarahamonina reo zay velo amin'ny tany zay velo de ahelikiliky fiarahamonina na hoe andakilasy zany na hoe andavanandro sy mahataitra olo zany azanao mahita ny olona reo ohatra ka hoe misy manao stray azy misy miconsidéré ny olona reo sahala misy olo zany de zay zany nagnamafisirako amin'ny lalàna hoe fiarovana ny olona reo zany solany tamingana satria olombelona manahaky asika olona reo zany zay zany nataony hoe mahatose foko zany hoe mahita andakilasy le zaza satria ireo maimpotra zay mazazareo zany rehefa tonga raha de zazareo koa zany am'le maso koa sy mahita roatra koa sy fanatona zany de matetika takona le mpiaramianitra amina de troandreo solakire batabareo leky izy de sy mba sain'le zaza zany am'le fiarahamonina am'le ataon'le mpiarabelona aminazy zay sy varira de raha ohatra misy nangalatry koa varireo zany amy tanàna eo de misy sy vitaitra misy am'le olona misy zany roan'olo misy ny zany hoe sy ampiditra olon-drasy eto amy tanàna ty zany ny varira zany aby zavatra mahazo an'olona reo de tsy akeko zany fa sy misy naovana tolo-dalàna olona reto mba ahafahana hiaro n'olona reto mba ahafahana koa ny fanjakana tena concentré hagnampy ny olona reto tsy ny fanjakana zany isaka fety fankalazana ny varira ihany vo manao zay esika zay satria io zavatra io fa mahafantasika fa ny États-Unis na any amin'ny firenena mikambana efa makatoa ny jaly fikamanana varira zany na hoe albinosme de izay fankalazana zay foana zany ny fanjakana vo somary manao geste hoe zao de mody mitrotrotra an'le zaza varira modimody manao rano zaza varira an'zao zay le problème sika eto amin'ny tany sy firenena de nasina zany hoe mba tokony hainy azatotsanjato ny fanjakana eto amin'ny tany sy firenena ka raha magnotany azahoaza moa zany todala am'zao zany toato magnatika amin'andriamanitra ty mesy me lany milalàna io zany mba hoakatoaviny izy ireo amin'ny ACC zany ny antolo-dalàna zay natolotsany satria zavatra hahasoan'ny mpiarabelona io ny varira ny varira nge sy raha fantasika sy olo handicapé izy io e fa olona olombelo manahaka asika rehetrehtra zany izy io fa zay hany problème zay reo manana zay toe-batana zay reo mamofona raha ohatra ka toatratrina sembona ary avy eo ny masony tsy de raha loatra fa laika daholo zany hoe mampisansy manao zao ny masony manao lainga io fa famonono isindary fahatany fosy satria efa marobe ny olona tratranay amin'ny resaka masony varira eo zany zanao sy lafy zay reo
ka zay zany magnapolo fa hoe langa daholo ny zavatra fahafikasika iny fa io zany tsy tokony andesina amizay sansy mampisy sansy izy raha velo miaraka itazainao fa vononao kosa tsy mampisy sansy anao zavatra zay ka ohatran'izay ny korosiany izy io raha olo tazainao amina maha olombelo anao azy hoe sy vononao mana porte bonus tena olo sahira koa ampianao dia mahazo anao porte sens koa zavatra saran'izany ka raha antaran'izay anao sy mampitina efa miroso zany resaka hoe tolotolo-dalàna mikasika an'izay zany tsy misy ataontsika hoe mandalo amin'ny plénière moa zay amin'ny volana ambony dia après zay mandeha amin'ny sénat dia amizay sika mety anazy hoe moko ataovindreo ve le izy na soka ataovindreo amin'ny CACC matoky aho fa mety akataoviny CC amizay satria fa maro ny fansiany zay nataonay niarahana amin'ny commission juridique ao amin'ny assemblée nationale. Mankasitraka neta le mato solombavam-bahoaka nanaiky io asain'ny fandarana tsikafona teto amin'ny TV Presse Madapa dia zay aloha zany no fotoana ahafahantsika niaraka teto amin'izao fandarana zao. Soravezana tompoko. Kasitrana fiainany koa isika rehetra nanaraka hatramin'ny farany zao fandarana zao patsiahivina moa fa any amato Randriana Solo Jean Nicolas solombavam-bahoaka voafity tao amin'ny districtny Betroka no vahintsika tamin'izao fotoana zao. Izay ihany koa no manakatona ny fiarahana ametrahana ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ao manaraka indray tompoko lasy tompoko avy.